faly miarahaba sy manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy izay mandray an'izao afatra izao. Ny pasteur Mahery Razafindralambo no mbola mizara ny fahasoavana ho antsika androany. Ny faminaniana famantarana lehibe ho resahantsika androany dia ny ady lehibe fahatelo izay tena efa tombotra ny fahatanterahany. Ao amin'ny Apokalipsy toko 7:7-10 no misy azy. Olona iteny, ary ny anjely fahenina nitsoka dia nahare feo avy tamin'ny tandroko ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra, nanao tamin'ny anjely fahenina izay nanana ny trompetra hoe, vao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eofrata hony lehibe, dia nivahana ny anjely efatra izay voahomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba ahafaty ny hampahatelin'ny olona, ary nisan'ny miaramila tsovaly dia 2 alinalina na harenisany aho. Nisy anjely efatra lehibe aloha izany ho vahana. Mazava ho azy fa devoly ireo anjely vahana ireo satria ny teny manaraka eto dia hoe ahafaty olona ireo, fa kitsika ary ny toyany. Dia nivahana ny anjely efatra izay voahomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba ahafaty ny hampahatelin'ny olona. Io dia milaza ora amin'ny daty iray voatondro, izany hoe daty mazava satria miresaka izy eto hoe ora sy andro sy volana ary taona, izany hoe raha maka ohatra tsika izany hoe amin'ny 10 ohatra ilay ora, ny faraky amin'ny 30 ohatra ilay andro, Novambra ohatra ilay volana ary 7/24 ohatra ilay taona, dia amin'ny 10 ora ny faraky amin'ny 30 Novambra 7/24 izany ohatra ho ahy io natao daty tsy miexista mihitsy le izy fa natao ohatra mba tseritreretanao daty melo fa mba azahoana ho azy tsara satria tsy fantatra hoe rovino io daty io ary tsy misy mahalala. Rehefa tonga io ora io dia hanomboka ny fandringanana ny hampahatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Amin'izao andro anaovana nyity fampianarana ity izao dia 4 miliara latsaka nisan'ny olona eto ambonin'ny tany. Raha atao izany ny kajikajy dia 2.9 miliara ny olona ho ringana manomboka eo amin'ny ora anankiray voalaza amin'io daty voatondro io. Faty mikararany izany. Raha nandringana maneran-tany eran'izao tontolo izao ny Covid-19 hatramin'ny nanaovana nyity fampianarana ity izao dia rehefa nandeha herintaona latsaka teo izao ny fandringanana dia efa maro ireo firenena izay tsy hita intsony hoe aiza ny toerana andevenana ny maty satria betsaka ny olona maty. Mbola tsy mihoatra ny 2 tapitrisa nefa hatramin'izao ny totalin'ny olona maty. Dia efa izany ny zava-mitranga. Fa amin'io fotoana io dia ho 2.9 lavitrisa na 2.9 miliara no ringana amin'ny ora iray voatondro io. Inona ary ny zavatra mitranga? Ao amin'ny 9:9 ny Baiboly dia milaza miaramila tsovaly. Milaza ady io izany. Aiza ny toerana iangany io ady io? Ao Eofrata hony lehibe no teny teo. Tsy miandry tsony tsika rehavana hoe rovina no hanomboka io ady io. Fa raha mpanara-baovao ianao dia efa ela ny ady manodidina ny on'ny Eofrata io. Tsy fantatra izany hoe rovina no tonga izany fipoahana fandringanana lehibe izany. Fa ny Baiboly eto dia milaza fa rehefa tonga io ora sy andro sy voatondro izay tsy fantatra io hoe rovina dia ho faty ny 2.9 miliara amin'ny olona eto ambonin'ny tany. Mazava ho azy fa ady lehibe izany io hitranga io ary tsy maintsy ady nukleary io. Raha miverina mijery ny ara-tantarantsika dia talohan'ny ady lehibe voalohany dia tsy misy mihoatra ny 2 tapitrisa nisan'ny olona maty ary tamin'ny ady lehibe voalohany dia 4 tapitrisa mahery ny maty. Nitambatra ny firenena maro taorianan'izany nanangana ny atao hoe SDN na ny Société des Nations mba hanakana ny ady mety izy mba tsy hisy tsony ny toy izany. Fa tonga ihany ny ady lehibe faharoa, 10 tapitrisa ka hatramin'ny 90 tapitrisa ny maty tamin'ny ady lehibe faharoa. Tsy nahavita nanakana an'izany akory ilay SDN natsangana. Dia taorianan'ny ady lehibe faharoa dia niantsoantso fandriam-pahalemana indray izay tontolo izao hoe tsy rariny izao famonoana ataon'ny olombelona izao. Ampy izay dia natsangana indray ny ONU na ny firenena mikambana mba andamina sy ampitsahatra ny karazana ady rehetra mety hisy indray mba tsy hisy tsony ny ady hahafaty olona betsaka tahaka an'izany. Fa malahelo amin'laza aminao androany fa tsy hahavita ninona ny ONU fa isy ady lehibe fahatelo hitranga ary 2.9 miliara no faty. Ary Andriamanitra ihany ny mahalala hoe rovina izany. 70 avo eny amin'isan'ny maty tamin'ny ady lehibe faharoa no faty amin'izany.
ny fandrosoana amin'ny teknôlôjia de mitombo roa avoeny isaky ny roa taona eo eo, mitombo daholo ny tahan'ny fanalan-jaza sy ny tsy fisin'ny asa, ny tahan'ny olona miditra ponja, fa ny fandrosoany ny zanak'olombelona amin'ny famonon'olona ny tena tsy hita-pesipesena ny fitombony amin'izao andro farany zao. De tsy aroa fanapariahana ny aretina isan-karazany ainantsika amin'izao fotoana zao aminonany olona. Raha manara-baovao tsika de ahita fa misy variété-na Covid-19 mivoaka ny ray ihany zao, zay aingana kokoa ny fipariahany mihoatra n'ilay teo. Efa tena tafahoatra loatra zany eo anatrehan'Andriamanitra satria an'Andriamanitra ny aina ka ny fanontaniana mipetraka de ny hoe aiza ho aiza ny misy an'io ady io ary aiza ho aiza amin'izany ady lehibe fahatelo zany tsika zao. Lazain'ny Baiboly aloha eto de hoe ao amin'ny on'ny Eufrata no anomboka ny ady. Ny on'ny Eufrata raha tsy fantatrao de ao amin'ny Moyen-Orient, miainga ao a Turquie, mandalo ny Syrie, Irak, Bagdad, mamakivaky ny sisitany manasaraka ny Irak sy Iran iny ary mefarany amin'ny Golfe Persika zany, zany hoe islamika zato isan-jato io. Efa nanomboka efa ela ny ady manodidina ny io isika teo ary miazakazaka amin'ny faninana manamboatra bomba nukleary amin'izao fotoana izao ny firenena maro zay matanjaka eto ambonin'ny tany. Mino aho fa mahatsikaritra an'izany tsika rehetra ary manodidina ny 9,000 sy 1 alina ny fitaovam-piadiana nukleary miparitaka. Efa hitantsika fa efa saika nitranga ny resaka ady nukleary teo aloha teo tamin'ny taona 18 tamin'ny ady mangatsika ny Korea Avaratra sy ny Amerikanina. Ary amin'izao fotoana izao de misy fandriampahalemana tena ampanantenaina aloha amin'ny fanaporisiana sy anapotehana an'ireo tobo nukleary maro tahaka ny ao Korea Avaratra sy ny any Iran sy ny hafa. Fa ny vokatra raha mahita de tenenina fotsiny zany fa tsy misy manaiky an'izany ireo firenen'ireo. Ka fandriampahalemana sandoka ihany zany fa tsy maintsy hitranga io ady io ary arakaraky ny ampanantenan'ny olona fandriampahalemana no ahatonga ny fandringanana tampoka hoy ny Baiboly. Tesalonianina voalohany 5:7 manao hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandro fahizay amin'ny dikateny frantsay sy anglisy de milaza hoe fiadanana sy fandriampahalemana. Rehefa milaza zany ny olona hoy ny Baiboly de anjo azy tampoka ny fandringanana. Samy miara-mahitsika amin'izao fa miantsoantso n'izany fandriampahalemana sy fiadanana zany daholo ny rehetra noho ny korontana isan'ambaratonga ny maneran-tany zao. Korontana ara-politika, korontana ara-toekarena, ara-pitaovam-piadiana, ara-pivavahana mihitsy azy. De milaza ny soratra masina eto fa rehefa iantsoantso fandriampahalemana sy fiadanana tahaka izany ny olona de anjo azy tampoka ny fandringanana. Maro ny mpandinika na ny ara-tantara na ny mpandinika ny geopolitika milaza hoe tsy possible mihitsy zany ady lehibe fahatelo zany ary tsy hisy mihitsy zany. Fa ny fanontaniana mipetraka tsy hoe mety hitranga ve zany, fa ny fanontaniana de ny hoe roviny zany no hitranga satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly tsy maintsy tanteraka foana ho isika tany aloha ry havana. Hoy ny liko atoko voalohany 7:30 hoe fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Misy trompetra fito tsofina ny an-danitra, tsofin'ny anjely fito, ka isaky ny trompetra ray tsofina de misy loza miraraka ety ambonin'ny tany. Efa naneno avokoa ny trompetra 5 fa miandry ny trompetra fahaenina io tsika izao. Tsy mifanalavitra ny fotoana fampanenona ny trompetra fahaenina sy ny fahafito. Apokalipsy 7 ny trompetra fahaenina ary Apokalipsy 10 ny fahoriana lehibe zay aharitra 3 taona sy tapany eo ary ny Apokalipsy 12 ny trompetra fahafito. Ny fiavian'i Jesosy Kristy iseho amin'ny kery lehibe eny amin'ny rao an-lanitra io trompetra fahafito io. Amin'izao ora anaovana nyity fampianarana izao ty ara de efa tena rafitra ny ady miendrika nukleary zay mitranga ao amin'ny on'ny Eufrate io. Efa lasa lavitra ny ady misy eo amin'ny Iranianina sy ny Amerikanina izay miendrika ady nukleary mihitsy. Ny Amerikanina de nandrava ny fifanarahana nisy teo amin'ny Iran zay fifanarahana vita tamin'ny 512 mikasika ny fampiasana ny uranium ao Iran mba tsy ho ampiasainy amin'ny fitaovam-piadiana nukleary tsony zany. De niravan'ny Amerikanina noho izany ny fanarahana zany ary nanao fahirano ny Iran mihitsy izy avy eo miaraka amin'ny Israely. Tsy manaiky anefa ny Iranianina fa vao maika nampiakatra mihoatra fito eny ny tahirin'ny uranium mampiasain'ny Iranianina nanaovana an'izany fitaovam-piadiana nukleary zany.
ary manamafy ireo manam-pahaizana fa anana ny fitaovam-piadiana nukleary ny iranianina amin'ity taona 2024 ity. Efa nanao fanambarana ny Amerikanina miaraka amin'ny Israely fa tsy hamela ny iranianina natanteraka an'izany mihitsy. Ny tena marina dia tsy fahavalo sahaza ny Amerikanina mihitsy ny iranianina raha ny fitaovam-piadiana ny jerena satria tsy mifanentana velively. Fa raha mijery ny ao ambadiky ny iranianina kosa sika dia ny sovietika sy ny sinoa no ao ambadika ao. Satria ny sinoa tamin'ny faran'ny taona 2024 teo dia nanome vola miliara $2 maro, tena vola be zany an'ny iranianina mba hamatsy petrolina ny sinoa mandritra ny 520 taona ny iranianina. Satria ny iranianina dia anisan'ny manana famatsiana petrolina betsaka indrindra amin'ny Union Eufrate iny. Ary ny sinoa dia anisan'ny firenena tena mpanjifa petrolina lehibe indrindra maneran-tany. Tafaray noho izany ny tisiny manina ka dia nanao an'izany fifanarahana izany. Ny zava-misy anefa dia tsy dia tena nampiasain'ny fanjakana iranianina anorenana ny toe-karena ao aminy izany vola be izany fa netiny kosa hanampiana ny fitaovam-piadiana nukleary ao aminy iray. Ary mirehare mihitsy izy ankehitriny ny iranianina rehefa nahazo n'izany vola be izany sady manamafy fa tsy hamelany raha tsy rayé dans la carte mihitsy ny firenena israelianina sy ny amerikanina izay manao fahirano azy. Miaraka amin'ray tendro amin'ny iranianina amin'izany ao koa ireo firenena manodidina ao amin'ny Union Eufrate io, ao ny Irak, Syrie, Liban, Yemen, ao koa ny vondrona politika sy ny gouvernement tatoanan'ny Iran tahaka ny Hezbollah sy ny Shiita ao Liban, ny mpanohatra Houtiste ao Yemen, misy ny Shiita ao Irak, ny fitondrana Bashar al-Assad ao Syrie ary ny Qatar. Fa ny Amerikanina koa tsy ankilany dia manana ny pomba azy ao amin'ny Union Eufrate io miaraka amin'ny Israel, ao ny Arabie Saoudite, ny Émirats Arabes Unis, ny Bahreïn ary ny Koweït izay tena firenena anisan'ny matanjaka amin'ny Union Eufrate iny daholo ireo. Tena efa mangotragotraka be mihitsy ny zava-mitranga amin'ny Union Eufrate iny amin'izao fotoana izao anaovana n'ity fampianarana ity izao. Ny Baiboly teo milaza fa ao amin'ny Union Eufrate iny no iainga izany ady ahatonga fipoahana lehibe izany. Pitika afo kely fotsiny sisany rasana dia atahorana ho tonga amin'izany sika. Tsy ho fampitahorana anao mitanjona amin'izany rehetra izany ry havana fa ny ampiomana anao satria manana tombontsoa ny olona mahafantatra mialoha ny zava-mitranga satria efa niomana izy. Mety roviana ary izany fipoahana lehibe izany no hitranga ho ianao. Efa ela aloha ny mpitaritafika iranianina no milaza hoe raha vao manafika ny iranianina na ny amerikanina na ny israelianina dia izay ny fiatombohan'ny ady lehibe fahatelo. Ny azo lazaina dia ny hoe alohan'ny fahoriana lehibe ny fotoana mety hipoahany satria efa nambarantsika teo fa ao amin'ny Apokalipsy 7 ilay ady lehibe fahatelo io dia miditra avy hatrany ao amin'ny fahoriana lehibe ny vanim-potoana lazain'ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 10. Izy fahoriana lehibe tokoa mantsy izay nilazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 4:20 manao hoe fa amin'izany andro izany dia izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Aharitra 3 taona sy tapany izany fahoriana lehibe izany. Misy milaza hoe 7 taona ny faharetan'io fahoriana lehibe io fa tsy marina izany satria ny Baiboly tena milaza fa 3 taona sy tapany ny fahoriana lehibe izany ary ila efa tsy ho vita ary ny aritra n'izany fahoriana lehibe 3 taona sy tapany izany. Hoy ihany Jesosy Kristy milaza azy ao amin'ny Mateo 4:20 hoe ary raha tsy efa noafoezina izany andro izany dia tsy nisy nofovonjena fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Ka ny dikany dia efa noafoezin'Andriamanitra izany fotoana izany noho ny hamafisan'ny fahoriana hitranga satria tena lehibe loatra ny loza hitranga amin'izany fotoana izany. Ny Daniel 7:20 dia milaza n'io fahoriana lehibe io ho fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ny fetrandro ray dia milaza 2 taona noho izany dia 3 taona sy tapany io fotoana io. Ahoana no ahalalana fa ny fetrandro ray dia 2 taona satria misy teny mamaritra n'io fahoriana lehibe io koa ao amin'ny Apokalipsy 3:20 izay milaza fa ilay gouvernement mondial dia anjaka 12 volana ka ny 12 volana rehefa ataony kajikajy dia 3 taona sy tapany.
ao amin'ny apokalipsy toko fa 12:faenina dia mitantara ny zanak'Israely navotana tamin'ny fahoriana lehibe zay lazain'ny baiboly fa 920 andro. Ny 920 andro dia 3 taona sy tapany ihany koa. Dia toy izany koa ny fiakaran'ny olom-boafidy na ny fiangonana eny amin'ny rahon'ny lanitra dia ao amin'ny faran'ny adin'ny Armagedona zay mbola ho hitantsika amin'ny manaraka ny momba an'izany. Ao amin'ny faran'ny adin'ny Armagedona izay ao aorian'ny fahoriana lehibe no hiakatra ny fiangonana fa tsy 7 taona meloa ny Armagedona akory. Satria raha mamaky ny Mateo toko fa 4:20 manomboka eo amin'ny andininy fa 7:20 sika. Milaza ny baiboly ao amin'ny andininy fa 7:20 fa ao aorian'ny fahoriana izany fiakarana izany. Mazava ho azy fa fahoriana lehibe ny resahany eto. Olona iteny ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia hiamaizina ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra iozongozona. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Milaza ny fiavian'i Jesosy Kristy amin'ny kery sy amin'ny voninahitra lehibe izany dia ao amin'ny andininy fa 1:30 ny teny milaza ny fanenin'ny trompetra izay hanangonana sy hampakarana ny olom-boafidy milazainy eo. Olona iteny ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjelina izy ary angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny vaza-tany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Tsy Israely no olom-boafidy lazainy eto satria ny Israely dia firenena voafidy tany amin'ny fanekena taloha fa ny fiangonana izay nateraka indraino na izay ataon'ny baiboly hoe nateraky ny rano sy ny fanahy kosa no olom-boafidy aty amin'ny fanekena vaovao. Ireo ny fiangonana hiakatra. Raha miverina amin'ny andininy fa 9:20 sy ny fa 3:20 sika amin'ilay Mateo toko fa 4:20 teo dia milaza Jesosy Kristy fa tsy isy fiaviany mihitsy afa-tsy ho lazain'io ihany izay ho hitan'ny maso rehetra ary ao aoriana ny fahoriana lehibe. Olona iteny ao amin'ny andininy fa 9:20 hoe raha misy manao aminareo hoe indro any efitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino. Dia ny andininy fa 3:20 manao hoe koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo. Milaza ireo tenin'ireo fa tsy misy afa-tsy ty lazainy manaraka ty ihany ny fiaviany, fa raha misy milaza ankoatran'io zany dia aza mino. Inona le ny lazainy manaraka? Ilay nivakiantsika teo ao aoriana ny fahoriana lehibe ary hitan'ny maso rehetra satria ho ihany izy ao amin'ny andininy fa 7:20 hoe fa tahaky ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany endrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Midikany hoe tahaky ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany endrefana dia hitan'ny maso rehetra ny dikan'izany ary tsy isy fiaviany hafa afa-tsy io lazain'io ihany arak'izay nazavaintsika teo zay. Iverina amin'ilay ady lehibe fahatelo teo sika. Aiza ho aiza amin'izany ady lehibe fahatelo zany ary no misy antsika amin'izao. Efa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha fa izy fanekena fanaovatsy ny lehibe izay ataon'ny Israelina sy Palestina to ato. Fanekena ny izarana ny tany ao Jerosalema sy ny manodidina io ary anangana ny tempolon'ny fahatelo eo amin'ny fitoerana eo indray ny jiosy rehefa avy eo. Dia rehefa tanteraka soamantsara io fanekena dia miditra amin'ny 7 taona farany alohana tongavan'i Jesosy Kristy isika. Efa tena be voka be an'io sy manakaiky an'io fahatanterahany io fanekena io mihitsy sika izao. Efa indro nikitikitika an'io ny Amerikanina nanome tolo-kevitra hatanteraka an'izany fanekena na plan de paix zany tao a Bahreïn ny voalohany tamin'ny septambra 7:24 teo ary tao Amerika tao amin'ny Maison Blanche ny faharoa tamin'ny fiatombohan'ny taona 22 teo. Fa ankehitriny dia efa milahatra daholo ny firenena arabo maro sy ny firenena silamo sasany aty Afrika aza manatanteraka an'izany fanekena amin'ny Israely izany, accord d'Abraham ny olazany azy. Tsy nanaiky nanao sonia aloha ny Palestina hatreto. Ny zava-misy aloha izao dia etsy an-daniny efa tena maika anangana ny tempolon'ny fahatelony mihitsy ny jiosy satria amin'izao fotoana anaovana nyity fampianarana ity izao koa dia efa vonona ny fitaovana rehetra amin'izany tempolo izany na anatiny na ivelany hoy isika. Ny mpisorona anisan'ny mpendraikitra voalohany amin'izany fananganana ny tempolo fahatelo izany dia milaza fa efa vonona daholo izany ary tsy mihoatra ny herintaona hoy izy ny ananganana an'izany tempolo izany rehefa tena anangana azy.
fitaovana avoleta be no ananganana azy ary manampy azy ireo ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump amin'izany. Tsy afaka hitsangana nefa izany tepolo fahatelo izany ho isika raha tsy vita aloha io fanaova-tsony fanekena na plan de paix resahantsika io, satria avy amin'io isika tany aloha no manome ny permis de construire na ny fanomezan-dalana ananganana n'io tepolo fahatelo io. Tsy sitrapon'Andriamanitra nefa izany satria efa isika ny tepolon'Andriamanitra ty amin'ny fanekena vaovao ary ny tenantsika ihany no atao fanatitra. Fa ny jiosy moa mbola nitapenana ny masiny tsy hahalala ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka dia mbola tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho Mesia izy hatreto aloha. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe iza ary no hitranga mialoha, lay fanekena ananganana ny tepolo fahatelo ve sa lay fipoahana be ady lehibe fahatelo ny resahantsika teo ty? Tsy fantatra mazava ny valiny fa ny azo antoka dia tsy mifanalavitra ireo. Ndao jerentsika aloha ny filaharan'ireo zavatra hitranga manomboka eto ka mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy. Miandry zany tsika izao aloha lay fanekena na traité de paix na plan de paix an Israely sy Palestine. Mety hitranga alohan'io io sika teo lay fipoahana nucléaire lehibe ady lehibe fahatelo trompetra faheniny ty na aoriana kely fa tsy fantatra mazava ho isika teo hoe iza ny mandeha aloha, fa samy efa afaka mitranga daholo amin'izao fotoana anaovana n'ity fandaharana ity zao ireo anankiroa ireo. Rehefa vita io fanekena io izay fanaovan'ny Israely sy Palestina, mazava ho azy fa anangana ny tepolon'ny fahatelo eo akaiky ny Dôme sy ny Al-Aqsa izay misy ankehitriny eo, dia hanomboka anao ny fanatitra latsatra tahaka ny fanao ny hatramin'izay tao izy tamin'ny fanekena taloha. Amony biby isan'andro izy ataony fanatitra eo. Ny zavatra hitranga avy eo dia maro no hanohatra an'izany fisoronana famonoana biby ataon'ny Israely izany. Ankehitriny tokoa mantsy dia maro ireo fikambanana izay miaro ny zoan'ny biby ary tena efa matanjaka be zany fikambanana izany amin'izao. Tsy hanaiky ny famonoana biby sy ny fanatitra isan'andro ataon'ny jiosy ireo izy. Ka rehefa hitsangana ilay gouvernement mondial dia ampitsahatra an'izany fanatitra isan'andro zany izy sady ametaveta ao amin'ny tepolo fahatelo ao. Hoy ny Daniel toko 2:7-telopolo milaza azy hoe ary isy miaramila hitsangana noho ny tenin'ilay antikristy io ka andoto ny fitoerana masina dia ny fiarovana mafy ary ampitsahatra ny fanatitra isan'andro sady ampiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Daniel toko 7:7-20 koa dia tena milaza an'izany efa haitsika tsara, manao hoe anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, mbola le antikristy ihany io, anao an'le traité de paix tiana lazaina amin'io efa nazavaintsika tany aloha zany, ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro ary amin'ny elatra ny fahavetavetana no ny avian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Hitsangana eo amin'ny tanàna masina misy ny tepolo ilay antikristy izay lehibe an'izao tontolo izao amin'izany, ifeny firenena mikambana izy mazava ho azy ary ilaza fa izy ny manana ny fahefana rehetra eo amin'ny tepolo fahatelo io. Dia rehefa hitsangana eo amin'ny tepolo fahatelo izy dia ametaveta ao ny soratra masina fa avetavetan'ny fandravana no lazan'i Jesosy Kristy an'izany fotoana izany ao amin'ny Mateo toko 4:15-20. Satria Andriamanitra dia nilaza foana hoe ametraka ny anarany sy ny masony ary ny fony eo amin'ny toerana io. Nilaza an'izany izy ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:7 sy ao amin'ny tantara faharoa toko 7:9-20. Ho ilay teny hoe fa efa nofidiako sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Dia te hanohatra an'izany Satana, ka izany na tonga azy ametaveta ny toerana io satria Satana dia manohatra foana ny tenin'Andriamanitra. Ny fahavetavetana ataony eto tsy hoe andehanao maloto ao akory izy, fa noho io teny io dia hanohatra an'io izy ka ilaza fa izy no autorité eo, izy ny tompon'ny toerana eo. Eo no anomboka ny fanjakan'ny antikristy, le lazain'ny Baiboly hoe bibidia voalohany. Iray tendro amin'ilay lehibe an'ny religion mondiale izy, na lay ataon'ny Baiboly koa hoe bibidia faharoa, ka hitondra n'ity zao tontolo izao ty izy mirahalahy eo ao anatin'ilay fahoriana lehibe izay noresahantsika teo. Tsy hisy ahalala azy ho antikristy izany ny akabeazan'ny olona, fa isika izay nampianarina ny Baiboly no ahalala fa io no ilay antikristy hitsangana ary tsy hisy teny azy an'izany hoe bibidia izany koa, fa ianao izay mianatra ny Baiboly ihany no mahalala an'izany.
lazain'ny baiboly manomboka eo ny ametrahana ny mariky ny bibidia na ilay puce elektrônika efa ny anarantsika teo aloha ho apetaka amin'ny olona rehetra ary tsy ho afaka hividy sy tsy afaka hivarotra zay tsy mitondra n'io mariky ny bibidia io, tsy afaka hiasa, tsy afaka andray ny anjara mihitsy eto amin'ity toe-karenany zao tontolo zao ty, ary koaka eo anoloan'ny fanjakan'ny bibidia io daholo ny olona rehetra monina eto ambonin'ny tany. Hoy ny apokalipsy 7:15 isy fivavahana lehibe koa zany hitsangana hoentin'ilay nitenenitsika teo hoe bibidia faharoa zay ecumenisme lehibe, fiarahan'ny fivavahana maro hitambatra sy iray tendro zay tarihan'ilay ataon'ny baiboly hoe mpaminany sandoka lehibe efa manomboka makantsika zao. Aharitra 3 taona sy tapany zany ary efara ao Armagedona amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zay ady fanaovan'i Jesosy Kristy sy ny miaramila ny gouvernement mondial zany. Ny tena marina tsisy olona sahanangana ady amin'Andriamanitra zany, fa tarihan'ny devoly ny firenena rehetra hiady amin'ny Israely, ary tsy ampozin'ireo firenen'ireo fa Jesosy Kristy no hiaron'ny Israely ka miandry azy ao Armagedona amin'ny alalan'ny fiaviany ka de hiady amin'izy ireo izy. Eo amin'ny fotoana tena sarotra tsy azon'ny Israely antenainy intsony, fa hembotra manomboka hatrany amin'ny atao hoe sahany Megidon izy, mandra-pahatonga ny ao a Jerosalema hatrany amin'ny sisin'ny ranomasina rehefa tafihan'ny miaramilan'ny gouvernement mondial izy. De eo amin'iny fotoana iny zay tsy misy ny azo ny antenaina intsony isika teo, de hivoaka eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy sy ny heriny lehibe hiaron'ny Israely ka hiady amin'ireo tafiky ny gouvernement mondial ireo. Tapitra teo ny fanjakan'olombelona manomboka eo, fa hiditra amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra sika. Anjaka arivo taona eto aloha Jesosy Kristy, ary aharitra mandrakizay ny fanjakany avy eo, fa tsy ho rava intsony izany. Raha ny vanim-potoana de tena efa atombotra zany rehetra zany tsika zao. Tsy fantatra hoy aho zay mandeha aloha na lay fanekena na ny ady lehibe fahatelo ny resantsika teo, fa samy efa reo manangasanga ireo daholo izy, fa ny zavatra fantatro de izao ny fotoana fiomanana, izao ny fotoana fiambinana. Inona kosa ary no hitranga ao aorianan'izany ady lehibe fahatelo zany? Ny zavatra hitranga mazava ho azy de ho tena ao anatin'ny chaos tanteraka ty zao tontolo zao ty, satria mba azonao an-tsaina ve zany hoe fahampitehana avy amin'ny bomba nucléaire zany zay ahafaty ny hampatelin'ny olona eto ambonin'ny tany? Azo antoka aloha fa tsy bomba nucléaire ray zany, fa tsy maintsy be dehibe, samy anapoka ny azy daholo ve zany? Tsy fantatra mazava, fa ny fantatra aloha de ao anatin'ny fahampitehana tanteraka zao tontolo zao. Inona indray ary ho enao no atsangana ao aorianany ady lehibe fahatelo? Mazava ho azy fa lay gouvernement mondial no atsangana eo, satria tena ho ao anatin'ny chaos tanteraka zao tontolo zao, de anaiky fotsiny zay fanapahana mandeha eo ny firenena rehetra. Amin'izao fotoana zao de saro-piaro ny firenena rehetra amin'ny fiandrianam-pirenena ka tsy anaiky mihitsy an'izany hoe olona iray avy any velany zany no hitondra ny firenena. Fa amin'izany fotoana zany rehefa chaos izy de anaiky an'izany ho azy. Izy fanjakana tokana hitsangana zay ilaza fa hitondra vahaolana amin'ny alalan'ny fanatotoloana avoleta, fanjakana tokana tsy refesy mandidy io, zay lazain'ny baiboly hoe fanjakan'ny bibidia na ny fanjakan'ny antikristy. Rehefa mitsangana io fanjakana tokana io de hiditra ao anatin'ny fahoriana lehibe ny lazaina ataotsika, zay lazain'ny baiboly teo hoe aharitra 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy. Betsaka ny mpandinika tantara no milaza fa efa ao anatin'io ady lehibe fahatelo io isika amin'izao fotoana izao, fa ilay fipoahana miteraka fandringanana io sisa no andrasana. Inona ary ny tokony ataontsika senao? Araka ny voalaza teo de tsy fantatra na ny fotoana na ny toerana tena misy an'ireo fipoahana nucléaire ireo, fa tsy misy toerana azo antoka hipetrahana amin'izany ry havana afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary efa hitantsika tany aloha fa raha ho avy Jesosy Kristy de ho avy izy hakany azy, de mila manana antoka isika fa azy marina. 2.9 miliara amintsika velona amin'izao no amony ainy amin'ny fotoana tsy fantatra hoe roviny io. Tsy misy mahalala ny amintsika ry havana hoe ho afaka amin'izany ny firenena malagasy na de tsy manana fitaovam-piadiana azy sika, tsy misy manome antoka atsika an'izany. Ny tiana lazaina aminao de mila vonona teny izao tsika mba ho afaka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra rehefa miala ety, na rovina ary na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana elantsika ety.
rehefa an Jesosy Kristy isika dia tsy misy atahorantsika an'izany na dia kely azy, satria ny tena zava-dehibe amintsika dia ny manana fiainana mandrakizay miaraka aminy. Amin'ny lesona manaraka tsika dia mbola hiresaka famantarana lehibe hafa indray izay miresaka ny adin'ny Armagedona amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.